Fa rehefa nivahiny valopolo taona mahery teto tany kosa dia nodimandry androany i Razaiarivelo Hermine fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Bebe Razay. I Bebe Razay kory dia tsy iza fa reniny ramatoa lalao ravalomanandao raha antsika ny akon'izay. Ny atoandro teo no namoy ainy teo amin'ny fahaefatra amin'ny valopolo taonany tetsy faravohitra i Razaiarivelo Hermine na i Bebe Razay reniny ramatoa lalao ravalomanana vadiny filoha teo aloha. Tamin'ity androany ity dia tany anatin'ny fanatanterahana fitsidiam-paritra tamin'ny Fianaratsoa niaraka tamin'ny candidat Dr Jean-Louis Robinson no tsy maintsy miverin'aingana teto Antananarivo ramatoa lalao ravalomanana. Ratseiviny dia fambolana maro no narary i Bebe Razay, antony izay nangatahan'ny vadiny filoha teo aloha fodiana teto Madagasikara. Taorian'ny fanelanelana sy ny tsindrina ataon'ny Sadek dia afaka nody teto Madagasikara ny 12 Martsa 2024 ramatoa lalao ravalomanana. Ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao dia ny hoe ho avy eto an-tanindrazana hanao veloma faran'ny rafozany ve ny filoha teo aloha mariky ravalomanana sa tsy.